tanterahany koa roso malagasy androany ity dia fanomezana toana ara-bola ny mpisitraka ny tetikasa mendrika izany hoe olona sahirana ao anatin'ny fokontany folo ao anatin'ny distrika voalohany. Dia izy ireo zany navita fiofanana aloha ny fiofanana arak'asa dia aorian'ilay fiofanana arak'asa misy ny afaka misafidy izany hoe na hitady asa eo anivon'orinasa na hoe hanao asa veritena dia amin'ilay asa veritena no idirana an-sehatra amin'ny fanomezana toana ara-bola azy. Firy volana ny fotoana izay fiofanana arak'asa no menarana? Efa nanomboka tamin'ny samihafa ilay fiofanana arak'asa arakaraka ny zavatra diaviny, misy ny 10 volana, misy herinandro dia vita arakaraka ilay zavatra ireny. Fa nanomboka tamin'ny mois de novembre 2017 zay nanomboka azy dia mois de septembre zao ny tapitra izy. Manahoana ny critère ahafahan'ilay olona miditra anatin'izay? Ie, nisy fanadidiny fotony tanteranay mahakasika an'izay dia misy noty izay azo rehefa tao amin'ilay fanadidiny dia iny no ahafahanay sivana ny fisitraka. Ilay fiofanana arak'asa ina moa ilay asa nampiofanana an'ireo be dia be, misy ny resaka taoviana ouvrage métallique, misy ny resaka crochet, misy ny resaka laverie, resaka maçonnerie, resaka mécanique auto, resaka sécurité na gardiennage, resaka fitantanana, resaka fiompiana. Ino nahatonga ny Croix Rouge hanao an'izay fiofanana izay moa fa ohatrany tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ny Ny Croix Rouge moa zany amin'ny alalan'ilay tetikasa mendrika izay efa tsy ny Croix Rouge danoise vola dia manana an'ity tetikasa izay manana akanjo hanatsara ny kalitaon'ny fahampiainan'ny ankizy. Dia nefa raha vao hiditra amin'ilay hanatsara ny kalitaon'ny fahampiainan'ny ankizy izay ianao dia anisan'ny jerena koa ny an'ny ray aman-dreny izay karakara azy. Dia izay no nahatonga anay nisafidy hametraka an'ity sampana fanarenana radio-karena relance économique ity mba hanampina ny ray aman-dreny asa veritena maharitra sy mahomby dia ahafahany karakara ny zanany.